Mivoatra manaraka ny teknolojia vaovao ny postra malagasy. Ny santarana izany ny fanavaozana nentina teo anivon'ny porao ny postra Tetsy Analakely izay nahazo fampitaovana manaraka ny teknolojia vaovao. Tanjon'ny postra malagasy ao anatin'ny taona vitsivitsy ny ametrahana ny interconnexion manerana ireo porao ny postra malagasy manerana ny nosy. Toy jerentsika ny sary. Miroso miandalana amin'ny fialana ny fampiasana ny taratasy ny postra malagasy. Ao anatin'ny fampiarana tanteraka ny tetikasa firosoana ny fampiarana teknolojia vaovao ny postra malagasy amin'izao fotoan'izao araka ny tarigetra napetrany dia ny hoe mivoatra manaraka ny teknolojia ho anao. Isany amin'izany ary mivina ato anatin'ny taona vitsivitsy amin'ny fametrahana ny interconnexion manerana ireo birao ny postra malagasy misy 720 manerana ny nosy. Amin'ny postra misy tetikasa vaovao efa mandeha miaraka amin'ny ministera dia ametraka mihitsy ataoko hoe interconnexion ny bureau rehetra era Madagasikara. Zay ny tanjona zay satria rehefa orindrinatsy tsy maintsy roso amin'ny e-commerce koa ny postra malagasy. Zany ny postra any ivelany efa lasa lavitra amin'izany dia tsy maintsy manaraka an'izay koa satria ao anatin'ny union postale universelle mihitsy zay tetikasa zay ny e-commerce miditra amin'izay koa ny postra malagasy. Zay ny tanjona zay anana plateforme indépendant. Any amin'ny 2016 any angambatsika farapara 2016 mety mba manana distributeur automatique de billets ny postra, mety manana carte de paiement anazy manokana ny postra. Izany daholo ny tetikasa tiana hatongavana. Ankoatran'ny asio amin'ny seraseran'ny taratasy dia manao famindram-bola amin'ny alalan'ny fiaramiasa amin'ny orinasa tserasera eto amin'ny firenena ihany koa ny postra malagasy ary manana ny azy manokana ihany koa. Misy ihany koa ny compte épargne izay misy mpikambana misy 2,7 sy 7 sy ny compte CCP izay manana mpikambana misy 4,9 sy 4. Notanterahana androany lanona fitokanana ny asa fanavaozana nentina tao amin'ny birao ny postra malagasy eto Analakely. Nanao ny fampitaovana ny ministera ny postra ny fifandraisan-davitra. Ankoatra ny eto Analakely dia isy ihany koa ny birao ny postra malagasy misy 2 asiana fanavaozana amin'ny taona ity.